Faly miarabantsika rehetra amin'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra mba sitantsika, hanokatra ny saintsika amin'ny fanahiny masina, hitari-dalana antsika ary indrindra andrakitra an'izany eo amin'ny fosaham-panahintsika ary hampiaratsika an'izany eo amin'ny fiainantsika. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka sy fanahy masina. Misaotra midera mankalaza anao zahay, rahatratra ny fotoana fiaraha-mianatra ny teninao ity. Ny teninao no avelanay hiteny, ny teninao no avelanay hamaly ny fanontaniana. Koa sokafo ny fosaham-panahinay, handraisa ny teninao izany, hiainy bitsiky ny fananao masina. Mitay amin'ny fomba manokana ny tsirairay avy, mba samy ahita fifaliana araka ny teny Jeremia hoe, hitako ny teninao ka anoanko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan'ny foko. Izany teninao izany hitarika anay amin'ny marina rehetra, manamasina ny fahamarina fa ny teninao no fahamarinana, ny fanahinao no fanahy fahamarinana tarika anay ao amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny azy, ny lohateny hoamboantsika androany dia hoe tonga ny andro fitsarana. Tonga ny andro fitsarana. Efa toriana ombeny eto sy eroa, ary saiky ny fiangonana rehetra no mitory ny fiverenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny raolanitra. Fiverenan'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy mbola intsony. Ireo famantarana maro samihafa ao Mateo 4:20, eo amin'ny Luka 1:20, ary amin'ny Timoty 2:7 ny volonka hatramin'ny 5 dia efa tanteraka arabaky teny eo anoloantsika avokoa amin'izao fotoana izao. Ka izany fiverenan'i Kristy izany no andrasan'ity zao tontolo izao ity, andrasan'ny taranak'olombelona rehetra, hitondra ny vahaolana eo amin'ny fiainana. Izany fivian'i Kristy izany dia fanehoana ny fitsarana. Izara roa miavaka tsara, satria rehefa mandalo fitsarana dia izara roa miavaka tsara ny olona, na ho afaka na tsy ho afaka, na ho amin'ny fiainana mandrakizay na ho amin'ny fahaverena mandrakizay. Koa izao lesona anarantsika zao zany dia hijeriny amin'ny fitsarana isika. Hijeriny amin'ny fitsarana isika. Dia avy eo isika hijery ny filazantsara mandrakizay eo amin'ny fitsarana. Ary farany hijery ny mpitsarana isika. Eny ary fiaraha-miasa izy ity, fiaraha-mianatra, koa dia miangavy ianareo hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny fitsarana. Aiza no miseho fitsarana io? Daniela 7:7, Daniela 7:7. Vakio ary, Daniela 7:7. Aiza niseho ilay fitsarana? Misy ary mamaky Daniela 7:7. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, arivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra zany, izany zavatra rehetra izany no hitranga. Iza no filoha? Iza no filoha amin'ny fitsarana io? Avetsika Andriamanitra mandray ilay vaky teny. Daniela 7:7. Daniela 7:7. Iza no filohan'izany fitsarana zany? Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra.
Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Toetra betsaka indrindra izay Andriamanitra. Iza no filoha? Andriamanitra. Andriamanitra ny filohany zany fitsarana izany. Iza no mpitsara? Iza no mpitsara? Amaky eo amin'ny asa apôstôly 10:20 isika. Asana apôstôly 10:20 dia avy eo Janona 5:20 sy ny 7:20. Asana apôstôly 10:20 iza no mpitsara? Janona 5:20 sy 7:20. Vakio indray ataoko. Naran'i Jesosy asany apôstôly 10:20 ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa iza no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Jesosy Kristy mitendry Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Eny ary Janona 5:20 sy ny 7:20. Janona 5:20 ao indray Baiboly. Iza no mpitsara? Manisingizina ny zatra voalaza teo. Fa na ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. 7:20 ary nomeny fahefana tsara izy satria zanak'olona. Jesosy no mpitsara. Misaotra antsika rehetra miara-miasa namaky ny teny. Jesosy no mpitsara. Eo amin'ny fitsarana io dia iza indray ny vavolombelona. Eo amin'ny fitsarana io dia iza indray ny vavolombelona. Daniela 7:20 iverantsika indray. Daniela 7:20. Daniela 7:20. Iza no vavolombelona. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina. Arivoarivo, alinalina. Iza moa ireo? Ny enjely. Ireo zany no vavolombelona amin'izany fitsarana izany. Inona ireo boky fitsarana? Inona ireo boky fitsarana? Voalohany, Apokalipsy 20:20. Apokalipsy 20:20. Dia rehefa avy eo Filipiana 4:1-7. Filipiana 4:1-7. Inona ny boky voalohany? Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsarahina arak'izay zavatra voasoratra tao amin'ny boky araka ny asany avy. Boky ny fiainana. Ny zavatra nataony tsirairay dia voasoratra ao. Filipiana indray ary. Filipiana 4:1-7. Filipiana 4:1-7. Mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azy rovazy, fa niara-miasa fatratra tamiko teo amin'ny filazaon-tsara izy, mba amin'ny Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Boky ny fiainana. Voasoratra ao avokoa ny ataon'ny olona tsirairay. Ny ataoko, ny ataonao, natrana miafina indrindra, natreo miariary indrindra. Ny boky faharoa, Malakia 3:7-5:10. Malakia 3:7-5:10. Ina ilay boky faharoa? Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tamin'izany izay natao an-trano Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany, ary avy Jehovah nihaino ka nandre izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay natao an-trano Jehovah,  sy mihevitra ny anarany. Amen. Boky ny fiainana. Ny zavatra nataony tsirairay dia voasoratra ao. Filipiana 4:1-7. Filipiana 4:1-7.
boky boky fitadidiana zany e, boky fahatserovana, boky fitadidiana. Soratra ao daholo zany ny zavatra tsara zay natao. Boky fitadidiana. Eny any boky fahatelo ndray. Isaia 5:20, 5:7. Isaia 5:20, 5:7. Ilay boky fahatelo. Boky ny fiainana voalohany, boky ny fitadidiana ny faharoa, ary ina boky fahatelo, Isaia 5:20, 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro izao ny voasoratra eo anatrehako, tsy angina aho mandra-pamaliko anareo, eny mandra-pamaliko ao an-tratranareo, ny elokareo sy ny eloko ny razanareo koa, hoy Jehovah, dia izay olona nandoro didin-kazo-manitra teny an-tendrombohitra, ary niaika teny amin'ny havoana, eny hamatra ny valin'ny asany ho ao an-tratrany ao aloha. Amen. Boky ny fahafatesana. Boky ny fahafatesana. Reo zany le boky eo amin'ny fitsarana io. Boky ny fiainana, boky ny fitadidiana, ary boky ny fahafatesana. Iza no andalo fitsarana? Iza no andalo fitsarana? Vakitsika nary amin'ny mpitoroteny 7:17. Mpitoroteny 7:17. Dia avy eo Romana 2:2-9. Romana 2:2-9. Fafakindray ato. Hoy izao anakapo, samy ho tsaran'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny androny avy, ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra. Ny olona rehetra na marina na meloka tsy maintsy andalo amin'izany fitsarana izany. Ny olona rehetra. Romana 2:2-9 manamafy an'izay. Izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Amaly ny olona rehetra araka ny asany. Zay neny tena hitandremana fatratra. Tsy maintsy andalo fitsarana. Ary zay koa no tena mahafinaritra satria ny tsara koa dia andalo fitsarana. Eny ary, inona no hosaraina? Inona avy no hosaraina? Dia jerentsika indray ary, mpitoroteny 2:12-13. Mpitoroteny 2:12-13. Inona no hosaraina? Dia Apokalipsy 2:20-12. Apokalipsy 2:20-12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa rey izany rehetra izany, dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didy no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia ho entin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Amen. Ny atao rehetra. Ny atao rehetra no entina hitsarana. Apokalipsy 2:20-12. Apokalipsy 2:20-12. Manamafy an'izay. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra ny voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ny asany, ny atao rehetra andalo fitsarana izany. Reny tokony mba hamperitreritra ny tsirairay, mba ahatonga ny tsirairay hisaintsaina mba ny tsara no atao. Eny ary, inona koa no tsaraina? Mateo 12:13-17. Mateo 12:13-17. Inona koa no tsaraina ankoatra ny atao rehetra, ny asa rehetra,
Matio 12 fa eny amin'ny 7 Amin'ny anaran'i Jesosy, ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony. Fa ny teninao no fanamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Ny teninao no anamarinana anao, ny teninao no anamelohana anao. Ny teny rehetra dia hoentina ho tsaraina, na tsara na ratsy. Eny ary, koritaina voalohany toko 15:5. Koritaina voalohany toko 15:5. Akoatra ny asa rehetra, ny atao rehetra, ny teny rehetra, dina koa no hoentina ho tsaraina. Koritaina voalohany toko 15:5. Ahoana ozy? Amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany aza mitsara na inona aloha amin'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiharihary zavatra takonao maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ny fisainana rehetra, ny fieritreretina rehetra dia hoentina hitsarana, ka aza mitsara alohan'ny hitsaran'ny tompo. Mampieritreritra tokoa zany. Eny ary, inona no hitsarana? Inona ny hitsarana? Dia andeha aro jerentsika eo amin'ny Jakoba 2:12. Zany hoe inona zany no apetrakerena ny hery dia io no jerena mba ho hitsarana ny fiteny, hitsarana ny atao, hitsarana ny fiatsika. Jakoba 2:12. Jakoba 2:12. Aoka ianareo teny sy hanao araka izay na mamendrika anareo izay na ho tsarainy lalàny ny fahafahana. Amen. Lalàn'Andriamanitra, lalàny fahafahana. Aleo angamba ataoko tsenjery eo episode 20:17-10. Io zany apetrakerena amin'ny hery, dio no jerena manahoana ny fitenitsika, ny ataontsika sy ny ataontsika. Aza manandriamankava fa izao ihany didy voalohany. Didy faharoa, aza manao sarin-javatra ho sikitra ao anao, na izay mety endriky ny zavatra lanitra ambony aty amin'ny tany ambany amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mikokona atrena, aza manompo azy, fa zajo eo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly eliko indray amin'ny zanaka, zavy, zafiavy, zanodalika, dia amin'izay rehetra mahakala. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tiaka amin'ny tany nandidika. Didy fahatelo, aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao, fa tsy ataony Jehova tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Didy fahaefatra, mahatsiarovana ny andro sabata na masina azy, enemina ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabata ny Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ho aza aminao raha koa ianao amin'izany, na ny zanakao rano, na ny zanakao vavy, na ikizy rano, na ikizy vavinao, na ny vahinao sy tafiditra ao am-pavadinao, fa enemana anaovan'i Jehova lanitra sy namazamba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsara izy tamin'ny andro fahafito. Izany ny tain'Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy. Didy fahadimy, manajany rainao sy ny reninao mba ho marandrana ianao fa ny amin'ny tany izay omen'i Jehova Andriamanitra ao anao. Didy fahaenina, aza mamono olona. Didy fahafito, aza mijangajanga. Didy fahavalo, aza mangalatra. Didy fahasivy, aza mety ho vao mela mandanga hanameloka ny namanao. Didy fahafolo, aza mitsiritra ny trano namanao, aza mitsiritra ny vady namanao, aza mitsiritra na ny zana ny lana, ny zana ny vavina, izay mety ho any namanao akory aza. Ireo zany no entina hitsarana antsika, voaboasina ny tsirairay ireo, ary dia ireo no hitsarana antsika. Mba misy mpisolo vavy, mba misy mpisolo vavy amin'ny fitsarana io. Andiaro jetsika Jaona 1:2, 1:1-2. Jaona 1:2, 1:1-2. Iza mpisolo vavy. Jaona 1:2, 1:1-2. Anaka, izany zavatra izany no nosoratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy
Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. De raina ny tompo Jesosy Kristy, izany mpisolo vava izany. Mpisolo vava ho an'izy nefa izy. Hebreo 7:5-20. Efa voavaly teo ihany fa ho amin'ny mafitsika amin'ny Hebreo 7:5-20. Mpisolo vava ho an'iza Jesosy. Avitra ho an'iza Jesosy. Tokony ho an'ny olona rehetra. Kanefa ny olona rehetra tokony hanao inona? Hebreo 7:5-20. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Manatona an'Andriamanitra. Mila manatona an'Andriamanitra. Amin'ny fiekekeloka, amin'ny fibebahana, amin'ny finoana isika dia hisolo vava ho antsika Kristy. Zay ary ny tapany voalohany ny an'ilay fitsarana. Ijery amin'ny tapany faharoa indray zany tsika ny amin'ny filazana tsara mandrakizay eo amin'ny fitsarana. Vakisika kely aloha ny Apokalipsy 7:17 hoe ny filazana tsara mandrakizay eo amin'ny fitsarana. Apokalipsy 7:17. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana ny filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa hatonga ny andro fitsarany, ary miankohy feo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Filazana tsara mandrakizay. Any aoriana angamba dia hianatra ny amin'ny vanim-potoana io isika. Dia nandrahan'Andriamanitra ilay fiangonana hanambary tory an'izany. Fa dia androany aloha dia fantaritsika fotsiny hoe tonga ny andro fitsarana. Fa any aoriana dia oviana marina ny datin'izany fitsarana izany. Ka inona no anjaran'Andriamanitra eo amin'izany filazana tsara mandrakizay, eo amin'izany fitsarana izany? Andeha ary vakitsika ao amin'ny Salamo. Salamo 1:50-7:10. Ino anjaran'Andriamanitra amin'izany filazana tsara mandrakizay eo amin'ny fitsarana izany? Salamo 1:50-7:10. Vakio indray ary. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fo torotoro sy mangorangoraka, Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Amen. Jereo tsara zany zavatra mahafinaritra izany. Kanefa koa mampieritreritra. Ao amin'ny fanahy torotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Fo torotoro fanahy mangorakoraka. Ao no onenan'Andriamanitra. Ka eo amin'ny fitsarana io, ao ka tsy reharena edinedina, ao ka hanana fo torotoro fanahy mangorakoraka. Salamo 2:30-5. Salamo 2:30-5. Ao nandray ozy anjaran'Andriamanitra zany zay hita ho jerentsika eto. Salamo 2:30-5. Ny vahotako nambarako taminao, ary ny heliko tsy mba nafeniko. Hoy izao, hiaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho, ary ianao dia namela ny heliko ny vahotako. Amen. Ny anjaran'Andriamanitra zany dia mamela ny fahotantsika. Kanefa zao tsy maintsy miaika an'izany eo aminy isika. Ao amin'ny fitsarana io zany, eo amin'io filazana tsara mandrakizay io, Andriamanitra dia be fitiavana. Vonona ny amela ny fahotantsika tokoa izy. Isaia 1:50. Isaia 1:50. Ao randray ozy. Hifaly dia hifaly amin'ny Jehovah aho, ny fanahyko ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka
hamama tahaka ny mpisorana ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany. Amen. Amen. Zakaria 7 andiny vonokatra amin'ny 5. Zakaria 7 andiny vonokatra amin'ny 5 manamafy an'izay mampiakanjo ny akanjo fahamarinan'ny Kristy antsika Andriamanitra. Zakaria 7 andiny vonokatra amin'ny 5 manamafy ilay teny tao amin'ny Isaia 2:10 teo. Vakio ary Ary dia naseho ny ahy fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah, ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Satana, hananatra anao anie Jehovah ry Satana. Eny, Jehovah izay nifidy any Jerosalema ny hananatra anao. Tsy forohana nosarena tamin'ny afo va ity? Ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe, esory aminy ny fitafiana maloto. Ary koa izy taminy, indro efa noesoriko ny eloko ao. Ary no ampakanjoko akanjo fiaingona ianao. Dia hoy izao, aoka asiany mama madio ao andohany, ka dia nasiany mama madio teo andohany, sady nampitafiana izy, ary ilay anjelin'i Jehovah dia nitsangana teo. endre zany filazany tsara mandrakizay asehon'Andriamanitra antsika. Esoriny ny fitafiana maloto, maloto pahotana, maloto pahazaran-dratsy, maloto paharatsiana, dia soloiny ny akanjo fahamarinan'i Kristy. Zay ary, ka inara vokatra zany? Ina vokatra zany? Ao amin'ny Kolosianina 7:7. Ina vokatra zay rehetrarehetra hitatsika teo zay? Kolosianina 7:7. Reo mana fotorotoro tsika, rehefa miakeloka asika, rehefa miakanjo fahamarinan'i Kristy tsika. Vakio ary, Kolosianina 7:7. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Manana fiainana miara-miafina ao amin'ny Kristy zany isika. Eny ary, Filipiana 4:7. Filipiana 4:7. Reo manana fiainana miara-miafina amin'ny Kristy sika, dina koa no miseho amintsika. Filipiana 4:7. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Fahamarinan'Andriamanitra zay no hita eo amintsika amin'ny finoana. Tsy fahamarina avy amin'ny lalàna ho izy, fa fahamarinan'Andriamanitra no hita eo amintsika. Romanina 7:1. Romanina 7:1. Mazava foana izany a. Romanina 7:1. Romanina 7:1. Ary amin'izany dia tsy hisy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanameloana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa nandray an' Jesosy, nitafy an' Jesosy, nivela araka an' Jesosy, tsy misy fanameloana. Apokalipsy 3:5. Apokalipsy 3:5. Apokalipsy 3:5. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Hitantsika teo ilay bokin'ny fiainana, bokin'ny fitadidiana, bokin'ny fahafatesana. Le bokin'ny fiainana zany dia hitehirizina ny anaran'izay manolo tena an'Andriamanitra, mitafy an'i Kristy, mitafy ny fahamarinan'i Kristy, ary voalaza eo fa tsy hamono ny anarany izay manatanteraka an'izany rehetra zany izy. Manao indray ny anjaran'ny olona, zay ny anjaran'Andriamanitra zany. Manaona ny anjaran'ny olona.
Hebreo 10:20 ka hatramin'ny 12:20. Hebreo 10:20 ka hatramin'ny 12:20. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy, amin'izay lalàna natokana ho antsika dia lalàna vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofiny, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika hanantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Manatona an'Andriamanitra. Hebreo 10:20 inandray koa mbola anjaran'ny olona. Hebreo 10:20 manatona aloha zany le voalaza teo amin'ny manatona ampinoana. Hebreo 10:20. Ho amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy. Manatona noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy. Noho ny ran'i Jesosy Kristy nalatany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay neno zava-dehibe indrindra namonjena antsika, natonga antsika ho tsy ho meloka. Ka amin'izao andron'ny fitsaran'ny lanitra izao, manatona ampinoana amin'ny alalan'ny ran'i Kristy. Petera 1:20. Petera 1:20 sy ny andininy 7:20. Petera 1:20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny ranon'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina. Manatona Andriamanitra amin'ny finoana, manatona Andriamanitra amin'ny alalan'ny ran'i Kristy, manatona an'Andriamanitra amin'inona koa. Hebreo 10:20. Hebreo 10:20. Tonga dia valitsika manatona azy amin'ny alalan'ny nofiny. Hebreo 10:20. Vakio hoe amin'izay lalàna natokana ho antsika dia lalàna vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofiny. Nofiny amin'ny alalan'ny fanatonana amin'ny nofin'i Kristy. Ireo zany dia zava-dehibe tanterahantsika amin'ny mpinoana, tanterahantsika amin'ny fanetretena, tanterahantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ndeo jerentsika indray ary ny Kolosiana 1:30. Korinthiana mantsy. Korinthiana 1:30. Korinthiana 1:30. Ahoana ozy? Korinthiana 1:30. Izy moa raha ny tena marina zany dia mamerimberina fitantsika teoloha daholo ihany. Ka ny valiny dia hoe izay fahamarinana sy fahamasinana ho antsika Kristy. Ao amin'ny Korinthiana 1:30. Korinthiana 1:30. Vakio hoe Amin'ny anaran'i Jesosy, fa avy aminy nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Amen. natao ho fahendrena, fahamarinana, fahamasina ao Jesosy Kristy amintsika. Mahafinaritra ane zany. Eny ary, sady miseho anatran'Andriamanitra koa ho antsika Jesosy. Hebreo 10:7. Hebreo 10:7. Ahoana ozy? Hebreo 10:7. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataony tanàna, izay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Miseho
eo anatin'Andriamanitra ho antsika Jesosy Kristy. Eny azy, ty Jesosy Kristy koa dia mpisorona be ho antsika. Efa mivakitsika teo ny Hebreo 12:20. Izy koa dia mamindra fo antsika, mahatoky satria mahavonjitsika tokoa izy, sady mpitsara no mpisolo vava. Dia anjaranareo ngamba mamaky an'ireo toko sy andininy ireo, satria zava-dehibe dia zava-dehibe ny amaky an'izany. Fa hijery tapany farany isika, ny didy mpitsarana. Ny didy mpitsarana ho an'izay ho afaka amin'ny fitsarana zany. Daniela 12:20 Daniela 12:20. Ahoana ozy? Manao na didy mpitsarana ho an'izay ho afaka. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Eny mbola ho toizantsika ny fampianarana any aoriana any. Fa rehefa isy zany ny fiveren'i Jesosy Kristy eo amin'ny ranolanitra, dia isy ny fizarana roa, ny eo ankavana, ny eo ankavia, ka zay ho afaka amin'izany fitsarana izany dia zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana. Jano 3:20. Manao akory ireo olona zay ho afaka? Jano 3:20. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, mba hanana fiainana mandrakizay. Mino azy lay finoana velona no ahatonga hanana fiainana mandrakizay araka ny voalaza soratra masina eo. Romanina 4:1-20. Romanina 4:1-20. Manizingizina anjara voalaza teo ihany. Romanina 4:1-20. Ary nahatoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao poa. Hain'Andriamanitra izany. Tsy misy mampisalasala antsika. Hebreo 12:20-17. Hebreo 12:20-17. Izavy no afaka amin'izany fitsarana izany. Hebreo 12:20 sy 17. Izao ny fanekena ataoko aminy. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova, ataoko ao am-pony ny lalako, sady hosoratako ao an-tsainy. Dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Tsy ho tsarovana intsony. Ny olona ho afaka amin'ny fitsarana io zany dia tsy ho tsarovana intsony ny fahotany sy ny elony. Eny ary. Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12. Anahoana koa ny zavatra mampiavaka zay ho afaka amin'izany fitsarana lanitra izany. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Tsy mahay misaraka ireo finoana an Jesosy, fitandremana ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy 3:3-5. Apokalipsy 3:3-5. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa manaiky ny anarany eo anatrehany ndraiky sy eo anatrehany anjeliny. Amen. Tsy maintsy mandresy zany. Mafiny le ady atao amin'ilay ratsy. Ary amin'ny Efesany 4:9 dia tsy natafitsika avokoa ny fihedin'Andriamanitra. Ary tsy maintsy mandresy isika dia ho afaka amin'izany. Apokalipsy
12 andiny faraika amby folo. Apokalipsy 12 andiny faraika amby folo. Manizingizina amizay fandresena amizay miaraka amy Jesosy zay. Apokalipsy 12 andiny faraika amby folo. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamaminy any intsony iry na dia ho faty aza. Mandresy noho ny amin'ny ranjanak'ondry sy ny amin'ny teny filazana azy. Romana 9:7. Romana 9:7. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tsy afaka handresy mihitsy isika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy ilay tiantsika. Zay ary ny amin'ireo ho afaka amin'ny fitsarany lanitra io. Ary ianao kosa ireo izay homelohana amin'izany fitsarany lanitra izany. Andeha hojerentsika ny Apokalipsy 20. Andiny 5:20. Apokalipsy 20 andiny 5:20. Anahoana ireo izay ho voaheloka, izay homelohana amin'izany fitsarana izany. Apokalipsy 20 andiny 5:20. Andiny 5:20 angamba pasteur. Azafady indrindra ary. Ia. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Reo tsy mba voatahiry eo bokin'ny fiainana, tsy mba voasoratra eo bokin'ny fiainana dia natsipy any amin'ny fary afo. Apokalipsy 1:20 andiny 7:20. Manamafy an'izay. Apokalipsy 1:20 andiny 7:20. Le teo zany somary vatsira kely hoe 5:20 fa tsy 5:20. Ty ndray Apokalipsy 1:20 andiny 7:20. Ahoana ozy? Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana izay amin'ny zanak'ondry ihany. Zay tsy masina ozy tsy ho tafiditra ao mihitsy. Zay manao vetaveta, zay mandika ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra. Zay tsara le Exodus 20 andiny 7 ka hatramin'ny 20 teo. Ary voavoazana zany dia hatramin'ny antiprim-piainana rehetra. Obolana 20 andiny 13. Iza koa no melohana amin'izany fitsarana lanitra izany. Obolana 20 andiny 13. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Manafina ny fahotany. Aoka hitsotra isika. Aoka hiaiky an'izany eo amin'ny Jesosy isika. Fatany ane reny, tsisy miafina aminy. Fa aoka hitsotra isika fa manjary ho voeloka amin'ilay fitsarany lanitra. Mateo 2:20 andiny 1 ka hatramin'ny 7:20. Mateo 2:20 andiny 1 ka hatramin'ny 7:20. Iza koa no meloka, homelohana, tsy mba ho afaka amin'izany fitsarany lanitra izany. Mateo 3:20, Mateo 2:20 andiny 1 ka hatramin'ny 7:20. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka ny mpanompo ny antso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'ny efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny ombiko sy ny nafaiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa aman-kanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny variny. Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary tetezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady,
fa nefa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hita na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra ny fampakaram-bady? Dia siana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany, dia ary ho any amin'ny maizina any ivelany izy, any no isy fitomaniana sy ny fikitroanify. Mazava eo zany. Fatsoan'Andriamanitra daholo na iza, kanefa diso koa ny andahy, izy ny tsy anaiky. Engany, mba tsy anisy an'izay andahy, mba tsy anaiky zay zasy ianao, fa manisy an'izay anaiky hitonga fampakaram-bady. Kanefa tandremo misy akanjo entina koa ao, dia ny akanjo mpamarina ny Kristy. Eny ary, Petera 2:2, Petera 2:2, dia ny 9:7, Petera 2:2, 9:7 dia ny 9:7. Ahoana indray ozy? Iza koa no homelona amin'izany fitsarany lanitra zany. Petera 2:2, 9:7 sy ny 9:7. Raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa norohany ho any amin'ny elo ka natolony ho ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. 9:7 dia fantatry ny tompo izay amonjeny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Ny ratsy fanahy, ny anjely ratsy, izany dia homeloka amin'ny fitsarany lanitra io. Petera 2:7, 9:7. Petera 2:7, 9:7 eo akaiky ihany, vakio ary. Petera 2:7, 9:7 eo akaiky ihany, vakio ary. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazony izany teny izany ho amin'ny afo, ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy, ratsy fanahy. Apokalipsy 4:12, 9:7 sy ny 9:10. Apokalipsy 4:12, 9:7 sy ny 9:10. Iza koa no homelona tsy ho afaka eo amin'izany fitsarany lanitra izany. Apokalipsy 4:12, 9:7 sy 9:10. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy mikoka eo alohan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Efa nianarantsika fa ny marika Andriamanitra, ny tombo-kasin'Andriamanitra dia ny andro 7, didy 4, eo amin'ny didy 10, ny andro 7 dia ny sabata, ary mariky ny bibidia sy ny sariny kosa dia mifanohitra amin'izay. Koa izay mandray ny mariky ny bibidia eo amin'ny andro na amin'ny tany dia tsy ho afaka amin'ny fitsarany lanitra homeloka sary homelohana. Apokalipsy 2:20, 9:7 eo vakitsika teo ihany, fa Satana sy ny anjeliny dia ho levonina satria tsy ho afaka amin'izany fitsarana lanitra izany. Toy izay ary diavana ny an'ity fitsarana ity. Koa inona zao no tena tokony ataontsika? Ankehitriny andao anatona an Jesosy. Jesosy namonjy antsika tamin'ny alalan'ny rano, tamin'ny alalan'ny nofony,
tamin'ny alalan'ny tenany, ary izy no misolo vavantsika amin'izany fitsaralanitra izany. Mahavonjy atsika tokoa Jesosy, mahavonjy izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Kristy. Andriamanitra homba tsy hita antsika, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, raha izanaka sy fanamasina misaotra midera mankalaza anao zany amin'izany lesona ny amin'ny fitsaralanitra izany. Any an-danitro no miseho fitsarana io. Andriamanitra no folohan'ny fitsarana. Jesosy Kristy no mpitsara. Nefa Jesosy Kristy koa mpisolo vava, nentina hitsarana dia ny teninay, ny ataonay, ny asanay, fisainanay, fieritreretanay, ary amin'ny alalany fijerena ny didy folo, amin'ny alalany didinao no entina hitsarana anay. Eny, ianao Andriamanitro, dia efa nanome an Jesosy mba ho mpanafaka anay, mpamonjy anay, ka dia nomenao Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, na nanombo ny nofony mba hahatonga anay hanana ny famonjena. Ampio ary izay iaikeliko hibebaka ary anafy anay, anaiky ho tafiana ny akanjo-pahamarinan'i Jesosy Kristy izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala ny amin'izany famonjena izany, misolo vava anay ianao. Eny, ianao no manafaka anay. Ampio izay mba hanana fiainana miara-miafina aminao, hanana fiainana voadio tanteraka. Enganie, tsy ho anisan'ireo izay homelona izahay. Voatanisa teo reo izay homelona, ka enganie mba hiala amin'ireny toetra ratsy ireny izahay. Tsy anaiky ho baboy Satana, tsy anaiky ho viravirain'ny Satana, tsy anaiky handika ny didinao, tsy anaiky hitsiraraha ny didinao, fa anatanteraka ny tena sitraponao. Mitahina tsirairay avy, mitahiny tsy salama, mitahiny marary, mitahiny tsapaoriana, mitahiny manana olana, mitahy ireo mpanala fanadinana, mitahy ny olona tsiraray avy, na iza, indrindra tompo, mitahy ireo zay manana ny tena etaeta hanatona anao, ary manatahotra ngamba, aza velanao atahotra itsony, fa hanatona anao amin'ny finoana, hanatona anao amin'ny patokina, ka anana ny tena famonjena ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotra tsika rena, nanome ny fotoanatsika ny enona an'izany, ary ampio ireo namatsika hafa izarao an'izany, ka maro no vona hitsenan'i Jesosy. Amen.